ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. famiraba tsika rehetra ry avako malala ny tokantrano any isambatan'olona tratra ity alakamisy fa 7 ny volana janoary ity. Ny mofinainantsika anio a dia ny marika toko voalohany 9:7 marika toko voalohany 9:7 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy boka nanatina an'i Jesosy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy dia onena azy ka nanenjitra ny tanany dia nanendry azy ka nanao taminy hoe mety aho, madiovy ianao. Ary niaraka tamin'izay dia niala taminy abokanika dia nadio izy. Ary namepetra azy mafy Jesosy ka nampandeha azy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe tandremo tsara mba tsy hisy olazainao na amin'iza na amin'iza fa mandehana misy noa mipisorona ka manatera fanadiovana anao izay nanodiny Mosesy ho vavolombelonao amin'ireo. Ny filasa lalehilahy ka nilazalaza sy nampely izany zavatra izany ka dia tsy nahazo niditra ny ariary tao an-tanàna intsony Jesosy fa nitoetra tany velany tamin'ny tany foana izy dia nanatona azy ny olona avy ny tontolo hoe ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Maneo ny maha izy azy ny tompo. Izay moa ny loha hevitry ny mofinaina amin'ity volana janoary ity izay ny perikiopa mihitsy. Maneo ny maha izy azy ny tompo, maheno maha izy azy Jesosy. Misy toetra roa afaka asehon'ny marika momba ny Jesosy na ny marimarina kokoa azo raisina amin'ity toko voalohany 9:7 ity. Nisy boka anankiray hoe marika nanatona an'i Jesosy, nitaraina tamin'i Jesosy, nandohalika teo anatrehany Jesosy, boka sasa. Tsy dia fanao loatra ny hoe boka avy hatrany te manatona olona ary mandohalika aty boka maloto. Tsy azo atao ny mikasika boka fa manjary mifindra ny fahalitoana dia fahadiovana moa tsy dia hita loatra ny hoe mifindra. Tao amin'ny testamenta taloha fa ny loto mifindra, ny loto mandoto ny madio. Ary dia no heverinao maloto ny Josy ny heverin'ny Jesosy maloto ny boka ka dia tsy mahazo manatona mihitsy ny madio. Boka sasany fito fa nanatona an'i Jesosy izy. Ary nitaraina tamin'i Jesosy, resaka tamin'i Jesosy, dia nandohalika tamin'i Jesosy. Midika ny nandohalika tamin'i Jesosy dia mametraka an'i Jesosy mihitsy ho mpamonjy, mametraka an'i Jesosy toy ny mpisorona mihitsy ary. Satria izay no ahitantsika amin'ny boky Levitikosy. Izany mitady fanasitranana mihitsy izy tamin'i Jesosy. Dia ny teny manao hoe amafisiny hoe raha mety ianao dia mahay manadio aho. Onena azy Jesosy dia naninjitra ny tanany ka nanendry azy. Ary niteny taminy hoe mety aho, madiovy ianao. Maha izy azy ny tompo. Maneo zany maha izy azy zany ny tompo eto. Lay Jesosy zay azo atonony olona rehetra. Jesosy zay azo ny rehetrarehetra atonina na izy na izy. Ary mitsetra sy onena miainy olona. Raha ohatra ka olon-tsotra atao anatin'ny fiarahamonina natonina dia tsy maintsy izao ny valiteniny. Misakisah ianao fa maloto ianao. Inona fotsiny ny azoko anampiana anao dia mitenena fa za manakaiky akory ianao fa manjary mamindra ny lotonao. Jesosy nefa tsy zay afaka malala. Jesosy tsy zay fa azo ny olona rehetra atonina. Tsy vitany hoe atonina fa miaino, ary tsy vitany hoe miaino fa miasa. Misy azo atonina fa tsy miaino, hitantsika amin'ny fiarahamonina zany. Misy miaino fa tsy mamonjy. Ay re zany fa dia hita eo re zany raisiny zany eny ary fa tsy manao na inona na inona.
fa Jesosy sady natonina ny aino ary namaolana ary tsy vitany hoe namaolana fa onena mihitsy tena onena midikany hoe onena fakany teny malagasy hoe onena dia mitovy amin'ny teny hoe monina fonenana zany hoe tena niraisiny Jesosy mihitsy ho toy ny mahazo azy ny mahazo indika teny hoe onena niraisiny toy ny mahazo azy nafindra ny toy ny mahazo azy ale onena fonenana niraisiny toy ny mahazo azy mihitsy mahazo ty boka ity zany ny Jesosy le avako malala zany ny Jesosy anao tsy mba manao tazan-davitra fa manaiky onina ao aminao ary mitondra zay manery zay mangeja zay mampaharary anao mihitsy maneho ny maizy azo ny tombo fa izao le avako malala ndiny faharoa efapolo ary niaraka tamin'izay dia niala ny abokany ity voambolana hoe niaraka tamin'izay ty le avako malala dia voambolana marika ihany mampiasa azy raha toa ka mamaky ny marika ianao dia tena feno ataovake ohatra toko voalohany andiny faharoambiny folo ary niaraka tamin'izay dia nampandehan'ny fanaony anefitra Jesosy mandeha kely indray ianao andiny faharoapolo dia niantso azy niaraka tamin'izay izy mandeha kely indray ianao andiny fahatelo amby roapolo ary niaraka tamin'izay dia nisy olo andiny fasivy amby roapolo ary niaraka tamin'izay raha nivoaka azo tao amin'ny sinagogy Jesosy dia matetika zany dia miverimberina ao amin'ny marika ny teny hoe niaraka tamin'izay kai etunina ho teny grika kai etunina le hoe niaraka tamin'izay dia zao milaza zavatra atao aingana tsy tapitapitra zay tsy miandriandry tsy mitarehetrehitra amin'ny marika zany dia Jesosy dia tsy mba Jesosy mitarehetrehitra tsy Jesosy mampiandry zany tsy Jesosy manao apitsolava tsy Jesosy mampifilafila fa Jesosy niaraka tamin'izay Jesosy miasa rehefa Andriamanitra be famindrampo Andriamanitra hoe marika eto be famindrampo Jesosy azon'ny olona rehetra tonina ary niaraka tamin'izay zany hoe tsy mitarehetrehitra mamonjy ianao tsy mandany fotoana miaraka tamin'izay avy hatrany dia miasa avako malala zay le hoe maizy azon'ny tompo maizy azon'ny tompo zany dia zao tsy mba Jesosy midonana ampona sanatria aiza monisesy Jesosy midonana ampona fa itsika midonana ampona fa ny Andriamanitra ny sampy avako malala zay tompon'ny olona tany amin'ny fiarahamonina dia sampy midonana ampona azany nefa ny mahagaga fa roy mandeha mirotra manompo an'izany ny olona zany sampy midonana ampona zany tatsika zany ndrobala teny esondry elimana fa to mbola matory nge le sampinareo aiza ihany ny sampinareo ary be dehibe mbola sampy tompony ny olona ary tsy sampy hita maso ihany fa na zavatra hita maso ara nge mety ho tompony ny olona tsy voatery sampy hita fa mety ho asa tsy fantatra foto-kevitra tsangakevitra vola sy ny sisa rehetra zay mety midonana ampona mihitsy reny fa tsy mahavonjy fa Jesosy kosa ho maka kaetuna zany hoe tena niaraka tamin'izay izy tsy mitarehetrehitra zany izy mamonjy ianao zay no afatra anao riavaka amin'izao mbola herinandro voalohany amin'ny taona vaovao zao azonao antoniny Jesosy manana sofina iainonanao izy manana fohitserana anao izy ary manana fanamonjenanao izy azao tsy mitarehetrehitra izy haingam-piasa izy zany ny Jesosy anao le avako malala fikiro azy zany driavaka atony izy raiso izy fa ny faharoa dia zao lay Jesosy tsy mitarehetrehitra hoe tsika teo Jesosy maika tsy mampiandry tsy manao apitsolava amin'ny famonjenany olona tsy mampifilafila amin'ny famonjenany olona avy hatrany teny asa dia zao nefany manaraka fandaminana izy mampanaraka fandaminana izy ozy matsan'le boka manao hoe rehefa vita zany rehetra zany dia mandany ianao miseho amin'ny mpisorona jiosy zany boky io jiosy izy arao ny levitikosy toko 4:7 zay ny dikany hoe raha misy olona bokaka sitra na raha misy olona bokaka mara mandana manatona ny mpisorona dia zao avy ny fandaminana tao manao sorony sy sisa rehetra ao amin'ny levitikosy toko 4:7 Jesosy namerina ity boky ity hanaraka ny soratra masina
hanaraka ny fitezana mahajiosy azy. Jesosy ny temanao kefa sitrana anao de mandeana am'izay moa de milamina. Tsy zay le avako malala. Fa Jesosy namerina ity boka ity ao amin'ny soratra masina. Izao ny tokony ataonao rehefa sitrana ianao. Ary ao ny fandaminana rehetra. Marina fa tsy tany amin'ny tempoly ana nasitrana anao fa tety an-dalana tety. Fa arahanao ny fandaminana momba ny fanasitranana, sitrana ianao, fa arahanao ny fandaminana fisaorana an'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fa tsy sitrana ianao dia avery mandehana fotsiny amin'izao. Averin'i Jesosy anaraka ny soratra masina ary averin'i Jesosy anaraka ny fandaminana napetraka ity boka ity. Jesosy zany dia afaka malala ny maha-izy azy mitaona ny olona tsy hiverina ny soratra masina ihany fa atsiaro zay fandaminana salaminy efa mba napetraka ao anatin'ny fiarahamonina sy ny fivavahany zay. Betsaka mantsy afaka malala ny olona no miona amin'i Jesosy dia rehefa miona amin'i Jesosy dia tsy miraharaha fandaminana. Adradray raha fandaminana napetrak'olombelona moa tsy raharahina ka inona azo iverina ihany angamba sanatria na dia tsy tokony ho zay ary fa misy fandaminana napetraky ny fiangonana mihitsy, misy fandaminana raha soratra masina mihitsy tsy arahany ny olona. Eka za efa nandray an'i Jesosy inona koa nanaovako za efa nona tamin'i Jesosy za koa hoe arahana za nanga zava-dehibe sy ny sisa rehetra le afaka malala. Jesosy eto dia mampianatra ny kristiana, mampianatra antsika zava-dehibe ange. Raha misy zavatra everitsika olonao zany toetrandro. Io zao ty boky ty de raha ohatra zao ka mitoerana misy antsika de sanina ny mpisolona tsony, anina ny tempolo tsony, tsy fanasitrahana ve ny tadiavina ina mbola alehany ndray efa vita. Tsy le avako malala. Eo mahazava-dehibe ny fampianarany Marika eto manao hoe jiosy le resahana de ajao ny mahay anao anao, ajao ny tantaranao. Jesosy eto de manao an'izany hoe zao nge ny tokony atao de atao. Tsy amaivaniny zany. Zava-dehibe ny fanasitrana efa azonao zany fa ao ny fandamin'ny fomba maro samihafa zay tadiavina soratra masina sain'Andriamanitra tokony atao an'izany, tokony ataonao satria anao sotranina. Betsaka ho tsika atao ny kristiana nandray manamaivana an'izany. Andray ara mitsara mihitsy inona koa ny ilana an'izany, inona koa zany fomba zany, inona koa ny ilana fiangonana, any tokantrano ange dia ampy fangany ihany misy Jesosy sy ny sisa rehetra tsy manaraka fandaminana. Fa inona ny antony nanomezan'ny tompon'ny fiangonana? Inona nanaovan'ny tompon'ny fiaraha-mivavaka? Inona Jesosy ny teny mihitsy ampisorona aza makany ampisorona tsony. Fanohatra amin'izany tany anao makany ampisorona. Ray misy kristiana rehefa mandray an'ny tompo inona tsony ka ohatsy tsisy ilana pastery zany ange, tsisy ilana mopera zany, tsisy ilana mivavaka de vita tokantrano de vita fandraisana an' Jesosy noho izy. Entiko zava-dehibe ny fandraisana an' Jesosy, fionana an' Jesosy fa zao le avako malala. Misy zavatra tena efa napetraky ny tantara, efa nisy lova napetraky ny tantara, ary io zava-dehibe io lova ra-panahy io fa tsy hoe ianao amin'ny andronao vao nomboka ny fivavahana. Tsy hoe anao any koa azo ny frère anam-panahaka na hoe anao ihany any nisehon'ny fanamasina nisehon'ny Jesosy fa ny olona 4 taona tany alohanao na ny 50 taona tany alohanao tsinitsinina koa fa hoana lazanao zany. Ahoana anao no mietrehitra fa eo aminao vao manomboka ny fivavahana kristiana. Tsy aza manana fanetretena fa tsy eo aminao mihitsy manomboka ny fivavahana kristiana. Fefa teny amin'i Jesosy ary misy ny olona tany alohanao efa nandray an'i Jesosy koa izy de ajao zay le avako malala. Mila ajainy zany fa tsy miambo mananavinavim-panamana hoe za ihany nisehon'ny tompo fa inona ireo olona teo alohanao re inona zany izy ireo, inona zany noseho taminy, inona ny nampianarina azy. Fa mila manana fanetretena le avako malala. Azay ny tian'ny tompo ao amin'ity boky ty, andany anao miverina. Aza mieritreritra hoe za ihany fa misy zavatra efa mba mipetraka anao de mandany ianao azao zay. Seho ny maha-izy azy ny tompo, maneho ny maha-izy azy ny tompo mitaona antsika anaraka ny soratra masina, anaraka ny fandaminana, atsiaro fa zava-dehibe koa ny fanompony ny hafa. Jesosy manaja ny fanompony ny mpisorona, izy zanak'Andriamanitra eo izy eo mpanjaka fa zao nanaby zany fanompony ny mpisorona izy. Andriamanitra koa nge miantso ny mpisorona eo de mandany ianao makany. Fa tsy hoe asaninona ny ataon'ny mpisorona io sanatria ny vava fa mandehany ianao makany fa mpanompon'Andriamanitra koa io. Fa za hoe zana ny ona tampoka anao de hoe tsy mila nizaniza tany anao ajao ny fanompon'Andriamanitra, fanompony hafa n'Andriamanitra, ajao ny ministeran'ny hafa. Ohatsika manao hoe eto am-pamaranana tsy afaniditra intsony tao amin'ny tempolo Jesosy satria tsy atry ty lehilahy ity ny tsy ny tantara. Inona ary ny tantarainao nareo?
de mazava ho azy Jesoa nikasika ity lehilahy ty de izy ny olona manao hoe nikasika anao ahoa Jesoa nanao asany mpisorona ole lehilahy nikasihany a de zao no nataony de zao no nataony dia tezitra ny fiarahamonina voalohany nahoana izy no mikasika anao maloto izy faharoa nahoana izy ny nanasitrina anao fa nga izy mpisorona ihany na afaka manao an'izao dia nanjary natogan'i Jesoa nanjaran'io angery avaka malala tsy hoe tsy fitiavany fa natoga azy nanjaran'io de zao ny fomba fanasitranan'i Jesoa dia fomba fanasitrana fanaon'ny mpisorona ary dia Jesoa manaja ny ministeran'ny mpisorona natonga azy na ny fanompon'ny mpisorona natonga azy atenenina fa manjary sary-piaro amin'ny fanompon'io mpisorona fantatro zany hoy Jesoa de zao manjary tafitohana izy raha voateneninareo an'izany fa Jesoa miteny aza miteniteny de manaja n'ilay ministeran'ilay mpisorona izy fa kanjo moa lay boka mbola niteny ihany de sanatria no heverin'ny olona ho nisongona ny asan'ny mpisorona Jesoa nefa be Jesoa tsy niariary ny mampisorona azy tsy mpisorona tahaka ny Zakaria tahaka zany de natonga ny olona miteny hoe sao de ohatra misantoka izany ohatra ny amejeren'ny olona azy zay ny natonga ny Jesoa fa tsy hoe Jesoa menatra na Jesoa saritahotra tsy zay loatra tsy matahotra Jesoa fa teaneo ny fanajana ilay fanompon'ny mpisorona izy mba hatonga ny olona tsy hatonga n'ilay fanompon'ny mpisorona hipetraka tsaraka ny tokony ho izy kanjo moa nezakazaka ihany ny olana akany aminy hoe izy zany ny tena mpisorona de nirotra ny olana anatony azy makeny an-tany foana avaka malala maneo ny maizy azy ny tompo fitiavana izy tsy mitaredretra izy mamerina anao anaja ny soatra masina sy zay nitezananao ka faraka fanahy filazantsara azao manaja Jesoa maneo ny maizy azy manaja ny fanompoana sy mitonanao anaja ny fanomporana ny ministeran'ny hafa fa tsy manimba zany tsy manimba ny ministeran'ny hafa na mandesoka ny ministera sy ny fanompon'ny hafa fa manaja an'izany ivavakasika tompo misaotra anao no ny amin'ny mainao anao zanak'Andriamanitra nanaiky anindry ny aretinay amindra fo amin'ny lotonay tsy nanavaka anay tsy nanilika anay ary tsy nitaredretra mamany olanay mamerina anay eo amin'ny fahendren'ny soratra masina mitona anay anaja ny antso sy ny ministera na ny fanompon'ny hafa tompo misaotra anao zahay fa fitiavana ianao mampianarana i Jesoa hitodika aminao mandrakariva ao anatin'ny zavatsarotra mety ho lalovanay mampianaranay hitodika amin'ny famindramponao mampianaranay hanaja ny fanompon'ny hafa mampianaranay hanaja ny fandaminana maro samihafa ara-panahy apetraka eo anivon'ny asanao vavak'izay Jesoa amin'ity taona ity aoka mba ho tahaka ny tainao ity boka anatinanao ity no hitainao ny fiainanay ho sitrany izahay ho faly izahay ho vavolombelona izahay ary hanaja ny fandaminana izahay misaotra Jesoa amen